Faly miarahabatsika malagasy namana havana sy tapaka ny eto toerana sy ny any ampitan-dranomasina. Anaty tolona atsika zao, anaty savorovoro, araka ny teny savorovoroky ilatoana fa io samy manana ny conception, samy manana ny vision, samy manana analyse eto amin'ity fiainana ty. Fa ny zany analyse politique de analyse géopolitique no ataoko, sady efa ela be zany ketrika an'izao zavatra ataoko zao, efa ela be niketrehako azy, sy hoe manarara ohatra ny tolona ny tanora zay nitaky ny jiro sy ny rano, fa kosa mahafantatra za zany hoe c'est le moment ou jamais mba hitariako ny tolona zay tanatin'ny saiko sy tanatin'ny foko tato. Time is now, fotoana tonga ny fotoana, satria inona ny antony? Doctorant tena, juriste, ary tsy ho ela de docteur, publiciste, mahafantatra ny tantarany Madagasikara. Zay olona tsy mahafantatra ny tantarany de tsy afaka anao ninona. Fa nanomboka tamin'ny 71-72 sika de nirotaka, de roapolo taona taty aoriana 90-91 nirotaka, de nirotaka tsika 2002, de nirotaka tsika 2009, de saka nirotaka tsika fa tsy tafarotaka 2018 fa nisy sahotaka, de zao 2025 zao nirotaka. De mba ny saina amizay ny loha beko ary hijoro aho. Fa raha mbola tsy mahazo ny fahaleovan-tena izy isika, de na iza no président io après 10 ans, na mety tsy ho ampy 10 ans intsony, de izy rotaka foana. Raha mbola reo impérialiste reo no mandidy sy manapaka ny sorony Madagasikara. Efa niteneniko zany, efa ela be, c'était en 2017, mbola tsy sisy an'izao rotaka zao teto, tany Genève, raha nanao conférence de presse tany tenako tamy 2017. Voavy nivory tamy SADC aho, manana namana amin'ny Union africaine, de nahita ny fivoaran'ny zavatra ao amin'ny Sahel, pays de Sahel. De misy changement ny olona, miova ny olona, fa tsika mbola mbany vahohony ireo impérialiste reo. Tsy mankahala vazaha, tsy mankahala ny organisation internationale, satria ny tenako miasa amina resaka humanitaire. Membre ny URTN SADC aho, membre ny any amin'ny Union africaine re mpandamina tany nefa ny taniko mikorotana. De raisiko amizay le nofinofiko, hiady ho an'ny Madagasikara, hiady ho an'ny fahaleovan-tena izy. Ary tsy afangaroko amin'ny génération niza zany fa za X generation. Hoe na iza ry zandry nareo mitolo leo, hapetraka reo eo de après 10 ans sy maintsy rotaka tsika raha tsy mahavoafehy izany tena fahaleovan-tena izy zany. Efa nisy fandaharana nataoko makasika an'le jirama, miteny marina de nareo fa tao ihany, ho aiza moa ny mpiasam-panjakana, ato ihany mpiasam-panjakana. Raha soloanareo zany président na misolona mametra-pialana de zay mpiasam-panjakana ato foana zahay. Fa ny angatanay manomboka amizao de ny fahaleovan-tena izy. Fa zahay kosa nahitarika olona tsy teny hoe aiza ry ihany na hodorana na horobaina sy ny sisa mpitahorana, sy zany. Fa fahaleovan-tena ny Madagasikara. Madagascar needs a real independence. Madagascar a besoin une vraie indépendance maintenant. Satria araka ny teneniko zay, de kan jirama, de zeny jirama vaza, ay jirama io manana plan de redressement 2025 à 2028, fa naninona tsy nampiasaina le izy fa nefa misy ny Banque mondiale no financer le plan de redressement. De manina zany tsy natomboka nefa efa azo natao nanomboka tamin'ny mois de mai 2025 le izy.
mai, juin, juillet, août, septembre. Septembre resaka zao eo ny jirama mistagne. Mistagne ny délestage, tsisy ny rano. Nefa fa tapaka fa io ny plan de redressement ny jirama 2025-2028. Na iza napetratsika eo, raha tsy mahavoafeny Union Européenne itsika tsy mahay miara-miasa aminy, tsy mahay miara-miasa amin'ny système des Nations Unies, tsy mahay miara-miasa amin'ny pays ao anatin'ny Union Africaine, tsy mahay miara-miasa amin'ny BAD, Banque Africaine pour le Développement sy ny zay rehetra mpamatsy vola, tsy mahay mahita firenena hanalatsika anatina fanjanahana vaovaona néocolonialisme de mbola hiverina zao na izy ny torneto na izy ny olona tsinareo hapetraketo teniko zany fa mila miala amle mpanjanaka isika manomboka amizao. Mahita ao mouvement rariny anareo avy any Belgique, États-Unis d'Amérique, etc. Hanao mouvement zay zao hoe mila indépendance, vraie indépendance Madagascar. Mo ve hahasaky nareo any andafy any hanao borst hanoratra an'izany amin'ny teny anglisy, amin'ny teny frantsay, amin'ny teny latin, amin'ny teny allemand. Za tsy hino satria nareo naman'le mpanjanaka any Madagascar. Mandehana za tena je m'adresse à vous, Madame Gaëlle Borgia. Est-ce que tu peux venir à Burkina Faso, au Mali, ou au Tchad, étant journaliste de la RFI? Impossible. Des ailes, si rarahako na izy no président, zitinareo atao président. Tsy rarahako na izy nataonareo prime ministre. Fa za kosa manomboka amizao dia hangataka ny fahaleovan-tena izy ny Madagascar. Na izy mitondra ao. Na manana nationalité na tsy manana nationalité. Fa antanioany président Ravalomanana hoe raha te hiaraka tamin'ny Amerikanina izy dia nantanio azy nanaovany frantsay azy. Zay fotsiny. Dia antanion-dreo mpitondra reo hoe iza no manendry ny prime ministre eto, antanion firenena sasasasany mbola tsy afaka ty Afrika hoe iza no miprepare ny olona atao président. Satria niresaka amin'ny ministra roa aho tany Zimbabwe dia efa mitaky ny fahaleovan-tena ny tena izy. Dia niteny zareo hoe raha mbola io système iainanareo gasy io dia io foana ny hazo anareo mahantra mandrakizay nareo mahantra ambony harena. Ka alao hery, tsy anareo rery no manan'olona eto, tsy anareo rery no afaka hirotsaka an-dalambe, tsy anareo rery no manakevitra. Fa zao kosa aza mifagnorohoro, fa ndao samy manao ny tolona ataony, ny tolona ataoko manomboka amizao nahafaty ahy koa. Satria isan'ny tolona tamin'ny 2002, isan'ny tolona tamin'ny 2009. Ary fantatrareo izy zany Paolo zany matoa za tsy mihotsiny eto. Nampitahorina eto amin'ny Facebook anaovana fa compte fako maromaro satria vaovao daholo na kamaroan'le compte manenjika ahy eo amin'ny 500,000 500 followers eo. Dikan'izay zany le zany teny foana hoe mitady fahaleovan-tena izy, mitady fahaleovan-tena izy. Nanomboka nikitika ny teny Jirama hoe vazany de zay Jirama tonga de atakena. De tadiavana hoe inona le hadisoana de za fotsiny aho hoe inona le hadisoko teto, inona ny nangalariko, inona ny naondrako, iza ny vononiko, iza ny gadraiko. Niary mivoaka tamin'ny taniny aho. Niady midahalo mifampitifitra tamin'ny dahalo, nifanenjika tamin'ny mpanao ratsy aho. De za tsy mila hoe zany namana, za mbola tsy vonona am'izany. Fa za fotsiny de fantako nareo fa olon'ny frantsay sy ny olon'ny mpanjanaka ianareo fa manomboka manenjika io. Fa tsy misy matahotra anareo. Hamoaka olona mihoatra marobe no navoaka nareo aho. Fa ny atsika zany fitakena interne ny anareo. Fa ny ahy iresa-pirenena. Miala am'izay ny mpanjanaka, miala teto ny devoly mpanjanaka sy ireo impérialiste. Za tsy mandahy hiara-hiasa amin'ny tandrefana, za tsy mandahy hiara-hiasa amin'ny organisation internationale, za tsy mandahy hiara-hiasa amin'ny système des Nations Unies, tsy mandahy hiara-hiasa amin'ny Union Européenne fa aza mifamitapitaka.
gidranonareo za eto de mametraka président vaovao de après 5 ans après 10 ans gidranonareo tsy menareo lefa matsiam-bola nefa nareo miteny misy fake zany any misy zao e de tsy avoakanareo le vola raha fa tsy azoazonareo zay mpitondra ny fandimby teto aminay nanomboka tamin'ny président Tsiranana ka hatram'izao miara-miasa aminareo aho fa kosa fiara-miasa win-win gagnant-gagnant amizay manomboka eto satria efa aboli ny colonisation tamin'ny résolution 1514 des Nations Unies efa tsisy andevy tsony eto efa tsisy ninoninona tsony eto mahalala nga fa za enjahinareo e tsy hainao anareo aho antanio na président Rajoelina na ny premier ministre nareo ministre membre ny gouvernement nareo député reo hoe inona ny anatin'ny saiko ato ny hampandrosoan'ny Madagasikara de rehefa miteny tsy mety ny ataon'ny mpitondra aho de anaovan'ny mpitondra ny olona mpitondra aho contre fako de rehefa tsy mety hanongana ny fitondrana aho de anaovana ny ataon'ny mpanohitra anaovan'ny mpanohitra contre fako manomboka am'izao za sy mataotra nizaniza fa hoentiko ny mouvement-ko tsy miamboa didy zany tarika nampiakatra tanana sala am'izao fa tsy anareo zany namokona tanana voalohany teto rehefa nilatsaka ho fidina solomba-vahoaka teto Antananarivo aho zany nanao an'izao voalohany teto za daholo ny sariko jereo amin'ny bulletin koagna jereo reto io tsy anareo ny namorona an'io fa fantako fa nanomboka miteny hoe vazaha be ny DG Jirama de maro be am'izay ny compte fako mamely ary 100 followers 200 followers 500 followers satria ampiasain'leo mpanjanaka reo sahady sika tanora ianareo moa dinosaure moa defa izy hanapotoka zay mahatsiaro tena le namoahako vava hoe maninona ny Jirama fananany malagasy orinasa malagasy no entina vazano atao DG nga sisy olona gasy mahay eto nanomboka eo takena ny Facebook fa zao sy matahotra nizaniza ianareo aza manao mahavita tolona vavomaika be mokondoa ty sady nianatra ny be mokondoa no manan'olona maro no tsy afaka hanala ny fireneko amin'ny fanjanahan-tany tena ity aho eto fa zay ny tolonako zay ataonareo eo na isoronareo ny président efa niala ny premier ministre na isoronareo aby lehibe na institution tsy dirako inona kiny idirako am'izany fa nidirako hoe miala am'izay ny vazaha tsy fahizinareo vazaha tsony zay tsy fahizinareo frantsay zay afaka miara-miasa fa tsy zanahanareo frantsay tsony zay tsy zanahanareo itsony izahay mazava ny ahy nampanjanaka président Rajoelina anao na inona zay anaovanareo azy tsy dirako intsony fa tsy Rajoelina rery ny problème ko eto fa ny mpanjanaka rehetra raha mbola rovanareo ny mpanjanaka de nareo ny tena mamono ny Madagasikara ty hitako izao marenina aloha ahoana enao reringa ny mpitolona enao reringa mahafantatra an'izany mpitolona zany enao reringa ny nianatra enao reringa ny tompony fahefana enao reringa manana olona ho hitatsika hoe izy ny manan'olona fa raha mbola malagasy misaina ny taranany na izy ny président hovanareo eo tsy rarako fa miala ny mpanjanatany vazaha ny vahiny hoe tsara resaka amin'inona nareo ny resaka de maninona nareo afaka miresaka afaka mitolona sa mahavoany zoron-damba nareo zany raha afaka tianareo mpanjanatany reo satria nareo mbola teo andevo fa mody hoe ny malagasy mitena mitady liberté zay liberté amin'ino indépendance no ilaina aloha zay vao tonga ny liberté mila mianatra tsara mila mianatra tsara io zany namana ataovony tena marina tenin'le namana ray io ataovony fampihavana pirenena mihavana aloha ianareo fa niasy zay misolelaka ahoana raha fa mikitika ny vazahanareo ao zany de misolelaka raha fa miteny marina hoe ilainy Madagasikara ilay tena fa haleovatena mba tsy iverenany zao crise zao intsony mba samy hinakanina ny malagasy mba samy voaro mba samy hitombony santambola marina ngeny any Jean-Jacques Joko Zazaka hoe foaniny midy io marché interbancaire de devise io mahaborona ny ariary
fa tsy hoe resaka mpitondra na Ravalomanana io na Andry Rajoelina na Tsiranana na Zafelberana mahatonga ny ariary io sisy dikany fa le marché interbancaire de devise teneny zokily zanjaka io hoe foano io no hampisondratra ny ariary fa tsisy mihaino satria mpanjanaka daholo nareo mody samy gasy eto divo de solory Gaël Borziani raha mandany anao Gaël Borzia raha mahasahy ny Traoré ry mitsofoa ao anao Burkina Faso afantaranao azy voafatitra anao fa izahay mbola manaiky zanahinareo frantsay mbola manaiky zanahinareo vazaha izahay nandra tsy mampaninonao ena izanizy ataotsika président fa za kosa hitaky ny tena fahaleovatena ny Madagasikara tsy sofohan'izaniza tsony ny décision raisin'eto tsy sofohan'izaniza tsony ny décision raisin'eto fa za mivezivezy any andafy agny de fantako ny manipulation anaovanareo anay capitaine Ibrahim Traoré mahafantatra hoe raha mbola eto reo mpanjanaka sahirany izahay de samia mitolona taony fa aza mifagnabatybaty eto fa hitan'olona ianao miteny mangina aloha ahona tsy aza tao mitolonako fantatr'olona ianao fa iraky ny frantsay iraky ny mpanjanaka fa maninona moa ny tolona nataonao zany niaro anao hoe mety ninzany ZNZ io fa kosa le izy mitarika fandrobanany tsy mapety azy satria tolona iraisana zany jirama zany ny fahasairanana ny kolokolo etc zavatra faniteneniko daholo zany fa maninona ianareo tsy mipepoko nareo manao ny tolona nareo zany nanao bravo merci ry zandry fa tandre mivoafitaka de ahoana nareo ry zandry no hanaka anahy raha zany hangataka ny fahaleovatena tena izy ny Madagasikara tsy mety kosa zany henareo mbola tsy diplômé aza manao mahafantatra an'izany kingasaina mahafantatra hoe tsy mety ny ainanareo eto de za nianatra miteny hoe tsy mety nanaovanareo frantsay sy ny mpanjanaka atsika de zany hoe no contrenareo tsy mety zany za tsy manakana ny grevenareo takio ny fanesorana sy ny fanovana fa za kosa miady ho any fahaleovatena tena izy ny Madagasikara vrai indépendance rire indépendance zay ny tadiaviko zaka ny teny aminao zay na ny mpandroba mba mihenoa tsara sa haniraka olona hamono azy satria mikitika ny fanjanahanareo miaraka amin'ny vazany zava gasy eto ry obravony na ny agnaranao obravony zany samy dikadika so zany avelo samy manao mitolona ny ataoviny anao de ataonay nenay matoa zany mbola nanohana anareo hoe mety nitolona ny ZNZ fa izy lasa misy olona nanararoatra mandroba zay ny tokony hampisaina anareo hoe zay nya vita misy ireo ka ireo ne manao compte fako sy ny sisa metaky ara fa hitarika ny fahaleovatena tena izy ao samy manaovany atsika za kosa agnotanio verifievy ry haja verifievy fa za niaro ny hevitry ny zanjaka io foana hatram'izay io midy io hatram'izay fa ianareo ne foronona hiataky azy satria za mitaky nle fahaleovatena tena izy zany nahadiso anareo de bloqueko daholo ny akamaroanareo ary mbola bloqueko anao rehefa aveo satria tsy mendrika anao nitolona miaraka amiko taky an'izany fahaleovatena zany ho bloqueko daholo ianareo mbola micontrat eo am'izay tsy mahita zay ataoko fa zay rehefa tonga eny akianja anarivo ny sy atapitrisany hitaky ny fahaleovatena tena izy de ho hitanareo am'izay le izy ho hitanareo am'izay le izy non tsy zany 2017 za fa niady an'izany ry Alex Farma tany Genève agny n'olona miteny devant ny Nations Unies misaina anao vao miteny feheseno ravany rafitra etc za fa mpiady an'izany fa ny olana anareo raha fa tsy avy eto Tananarivo ny olona mitarika de zay angamba fa zay mbola io zarazarao anjakany mbola izy io ataonareo satria nareo loatra le iza ka nareo no afaka mitarika hanova zavatra de ny olona tsy afaka mitarika hanova zavatra efa niteny aho tsy hidirako ovao zay tianareo ovana tadiavo zay président tianareo fa ko kosa président sy hiady amiko hanakana ny fahaleovatena tena izy ny vrai indépendance samy afaka mifanongana atsika eto samy manan'olona samy manana hevitra samy manana ny mokondohana fa za kosa tsy hitarika ny fireneko anatin'ny faharavana
Dia zao raha metsakolona nareo hisolo zay olona rehetra reo dia olona mahasamy mijoro amin'ny Union Européenne hoe aiza le fake mahasamy mijoro amin'ny Nations Unies hoe inona ny atao amin'ny Nations Unies eto fa zahay mahantra mahasamy mijoro amin'ny SADC mahasamy mijoro amin'ny COI mahasamy mijoro amin'ny Union Africaine hoe aiza daholo ny zavatra tokony ataotsika eto fa ny fotsiny dia tsotra manomboka am'izao ary efa ela depuis 2017 efa niketrika an'izany kakina ny fahaleovatena tena izy vraie indépendance real independence mba tsy ampahantratsony any Madagasikara mba tsy isiantsony ny korotana eto fa raha vao mpitondra sy tiandry zalahy dia arodany anirahany mercenaire anirahany gazety sy chaîne française hanakorotana azy de zay no miainatsika teto fa zay mbola sy tonga saina dia zay tonga saina fa tsika samy mitarika ny azy vavan'la olo ty karaha ino enao aza miteny ka za sy teny fa enao bloqué de tsy mahita intsony fa nitololako tsy maintsy mandeha ngaverinao vao zao nitolona préparé an'izany zavatra zany de ho hitatsika eo raha tsy mahazo olona aho de ho hitanao eo fe la olonao ty inona enao zany mbola taranaka frantsay inao manao fiteny dego manao zany maromaro ny taranaka frantsay eo dego taranaka vazaha ao aza manao zany sisy olona mpitahorina eto samy manaovany azy zay koa mamoaka olona ndray mandeha andalana egny de ho hitanao de misitsika ambany tany enao manao menace mba fantanao firy ny olona koa eto nahitany rivo ty fotsiny sy leraky ty Madagasikara ty mamoaka olona eo hitaky an'le fahaleovatena tena izy de ho hitanareo ary tsy hoela nanaovako azy hamoaka olona indray mandeha aho fotsiny aho ry Alex Farm hamoaka ny olona indray mandeha aho tsy hanongana an'le olona fahapetraka anareo tamin'ny tolona anareo fa fiady ampanjana tany fiady ampanjana tany enao maro karabe de fa bloqué enao rehefa aveo tsy miseho milay aho fa hitady fahaleovatena tena izy raha zany ny amonoanao azy zay aho valeoko maty fa tsy ny anareo non tsy mety Gilette Andria sy olona sahala amin'io ambany saina sahala amin'io no hiserasera amiko eto fa mafy ny tolona hataoko hiady ny fahaleovatena ny malagasy tena izy mba tsy ho andevy tsony ny taranako zavatra hafa ny dikan'zareo azy zavatra hafa no dikany azy aka inareo tsy mahafantatra ny dikany andafy any ny rihaja hoe marobe ny mpanao politika nitaky an'izany tsy fantanareo dikany inona zany palais des Nations Genève zany resaka droit de l'homme zany avelao samy miteny de avelao samy manao ny tolona taony de ataoviny anareo zany liberté d'expression hoe miala ny vazaha miala ny mpanjanaka tsy ilanatsony fa ampy zay ampy anay ny fijalianay avelao zay samby gasy no mahantra eto zay anaovanay ny an'ny firenenay zay olona apetrakinay eto babenay le izy raha mbola tsy mahay mifidy zay mbola tsy mahay mametraka olona de babenay ny fahasairanana fa inareo no manao eseke anay hoe ataonareo vazahany de zay jirama mbo ataonareo nizao ny ary mbo nareo ny teny hoe ianona natao prime ministre ka tsy avoakanay ny vola sy ny sisa manomboka am'izao de hitady vola am'izay tsika malagasy mahavelona atsika hoe volamena io mahavelona atsika vatosoa io mahavelona atsika ny hazandrano any anaty ranomasina sy ny sisa io mahavelona atsika ny arenatsika raha ilaina amiditsika ny boaterotsika hivelomany malagasy fa tsy za zany tena elany nandeferako teto elany tenenako fa ny tena bazy ny mampahantra atsika de le fanjanahana aloha mila miady amin'ny fanjanahana itsika mila miady amin'ny fanjanahana za koa mbola tanora fa mbola tsy antitra sy anareo mpiady seza na miady seza inona no edivako zany niverenako nianatra nanao doctorat am'izay blindé ny saiko ny foko sy ny fanahiko afaka hiady mpanjanaka le tena vrai mpanjanaka le vrai mpanjanako ny edivako le vrai mpanjanaka hitako Davida ilaina ry Lazare Zaferson ilaina daholo ny olona rehetra ilaina zay afaka mitolona ilaina zay afaka hanarina ny firenena oentinareo ny gouvernemanta sy ny firenena fa ny any tololako de ny fialany fanjanahana eto amin'ity tany malalako ty
mahaleo tena resakafo mahavoky atsika ry Juliette ny raha mamboly sika fa zany le adalana teto ne tsy mifampihaino tsy enoana hoe bombardeo ao amin'ny mpamboly ao satria tsika manana tany malalaka ny vola lanio am'le mpamboly de mahaleo tena resakafo de iny aloha tadiavitsika tsika tsy mitady pizza aloha na mitady ina fa zay manamanana ambonimbony mihinana pizza fa niongany gouvernement zay vao nasahony enao nga depuis 2017 aho fa tany Genève mitaky an'izany zany nge ameranako aminareo tsikelikely le horonan-tsary ny zavatra ny teneniko io mila maîtriser tsika io karaha na sinoa sy ny frantsay eto mila io fa tompony Madagasikara tompony tany tompony affaire rehetra mila maîtrisena daholo ny zavatra rehetra fa tsy handoro azy isika fa manao balizy amin'ny fanararotana am'le concurrence déloyale atao mpandraharaha malagasy io resaka lavanily leo ngeky misy dirany raisam-pirenena io vidiny zareo moramora le satria tsika fanandra aby tsika sagnagna tsika samy gasy nareo mihevitra fa tsisy dirany vazany mahamora le lavanily ny girofle sy ny satakotsony zay le izy manomboky eto zay mpanaraka tsy mamboa didy zay te hiditra miditra fa tsika tsy miady manolona tsy miady amina génération tsy miady amin'ny antoko fa ny atsika ray fotsiny ady ampy zay ny fanjanahantany ampy zay ny néocolonialisme mila fa faly ho tena izy Madagascar a besoin une vraie indépendance Madagascar needs a real independence hainareo tsara transparency international fa aboli ny esclavagisme de nareo nefa mbola mitady hanatsanaka anay ara moraly ara fanaovana vaovao sy ny sisa miantso ny transparency international miantso ny la France miantso ny Nations Unies miantso ny COI miantso ny SADC miantso ny Union africaine mba hiara hitolona aminay azahoan'ny Madagasikara ny fahaleovan-tena izy azahoan'ny Madagasikara ny vraie indépendance azahoan'ny Madagasikara ny real independence de miantso anareo daholo izaho zay aloha anajanonako azy andrano satria manomboka misy miakatra ny dozy ny hatezerany sasany fa misy olona mijoro ho ny fireneny ary zavatra tena ijoroana de zavatra tsy hampahantratson'ny malagasy fahaleovan-tenan'ny malagasy na io président sy ny premier ministre apetraky nareo mitolona io ele fanovana io raha mbola tsy manana fahaleovan-tena izy isika de après 5 ans io de kortany ry zalahy ndray mandeha de herim-povermaina ny tolona ataonareo herim-povermaina ny raha latsaka herim-povermaina ny ainana fohy herim-povermaina ny fotoana ny dododoana am'le resaka fanovana sy ny sisa fa zay fotsiny io zao teny Fredy io Belaguera io tena marina le 11 accord namana 11 le izy tapitra amin'ny 2030 tsy manan-kery-tsony zany igny 2030 nefa tara loatra zay satria mbola tangenan'ny frantsay tsika raha mbola eo taperina aloha de fakahita amizay tsika président Macron zay sa hiady aminao nefa miala fotsiny nareo fakahita eto amizay tsika fa naveriko ndray mandeha tamin'ny président Macron ke zay teniko zay misy ny loi tamin'ny 1881 miteny hoe tsy azo ny réfugié atao no manongana fanjakana sy maniraka fandoroana ny mitoerana ny avieny de jerenareo fotsiny le izy de zao totoka aminareo amizay za koa fa vonona fa tsaiko na hoe firtaona de sisa de fa maty de leo ko ametraka tantara ary tantara tsy ampijali malagasy ty tantara apetrako ty tsy ady seza fa fitakiana ny fahaleovan-tena izy tsy nareo no mibaiko hanao un système structurel eto tsy maintsy zao nisan'ny mpiasa fa raha fa mampitrosa nareo ny Banque mondiale sy ny FMI de ampitrosao le izy de zay tianay anaovanay azy na anao recrutement mpampianatra zay na anao recrutement miaramila na anao recrutement mpitsabo zay makorotana ny mpianatra zay na vita fianarana de tsisy asa zay tianay io rehefa tsy ampitrosa megnena ajanona le izy fa tsy nareo ny dicté anay ajustement structurel zao zany angerakizy ny mahatonga atsika sy recruter zany angerakizy mahatonga ny poste budgétaire amin'ny concours vitsivitsy mbola ry zalahy mpampitrosa ihany ny baiko atsika satria tsika tsy mahaleo tena izy miteny hoe
roapolo ihany polisy raiso, 50 ihany dokotera raiso, 30 ihany mpampianatra raiso. Raha tsy zany tsy avoakanay ny fa ny trosa. Mahasa manao an'izany amin'ny pays hafa agny very zareo, tsy mahasa. Fa tsika zatra mandefitra, zatra miady trano, zatra malemy eto tsika de raha tsy miteny vatobe de angareny vorona. De raha tsy miteny aho sola ty de angareny zalahy mpanjanaka io ihany ny loha solako ty. Fa ny mahagaga mampalahelo kely ahy vao nanomboka amin'ny tolona zany de fa marobe ny gasy manohitra ahy de ilaitsika haitsika kaiky mahafinaritra atsika le mahantra le andevozin'olo leto. Hay mahafinaritra atsika ka le tsy mihinan-kanina sisy jiro. Tsy haiko na hovononareo malakilaky ny zavatra tsy hors sujet ry Jean-Pierre. Tsy hors sujet olona nianatra doctorant eto. Fa raha vao tsy manana faly vao tena izy sika azavady ka hors sujet zany fa ianao midiso, mila mandaly ianao, mila manao analyse zay vao miteny an'izany hoe hors sujet tsy hors sujet aho. Fa raha fa mahaleo tena izy sika na iza président petratsika eo de afaka mandidy sy manapaka hanao zay ahasoan'ny fireneny. Zay fa somary lavabe fa lasa manao dialogue aminareo nefa zaho no tena atao hoe direct mamaky manome considération le zavatra soratan'olona. Fa raha hoe raha vao fanaratsy anany no setriny ataonareo de fa frantsay nareo zay mpanjanaka anay. Tianareo ny fijaliana eto, tianareo ny olona tsy mihinana, tianareo ny olona matory anaty efa ela be namoana an'izany. Savao namana Michel Ramandsoa, savao hatrany aloha agny hoe iza Paolo de inona ny zavatra ny véhiculeko teto fa tsy niheno anareo aho. Satria miroky. Satria sy malama volo aho de tsy nihenoana. Verifieo iza zany Paolo zany inona ny tolona nataoko teto. Fa io fanaratsiana nataonareo ahy io vao vetivety zany teny hoe ilaina le tena izy. Verifieo ny tolona nataoko hatram'izay. Ary fa manomboka mitsikina an'le vidéo nitenenako hoe zao ny vaholana eto Madagasikara de averiko alefa eto ndray mandeha. De homenatra ireo compte fako ny fironinareo. Homenatra ny olona mbola ampiasainy mpanjanatany. Ampiasainy tandrefana hanohizana ny fanjanahana sy manipulation eto Madagasikara. Homenatra ianareo. Homenatra. Satria raha natao namany an'izany Traoré sy ny Animaly sy n'inona tsisy indépendance ny pays de Sahel. Fataonao vao manomboka ny atsika satria izaka ny napiditra ny mpanjanatany teto. Tsy zahay bara aloha. Tsy zahay taranak'Andriamanana ny tany aloha napiditra an'izany teto. Fa mila samy misaina. Mila samy mandinika atsika. Za tsy mpanao politika. Zany verenako nianatra navako doctorat io ry Alex Safarma. Diso nge nareo asesika n'olona hanenjika fa baraka nareo. Jereo hatramin'ny zavatra nataoko depuis. Hatramin'ny nanohanako ny Ravalomanina nahavoatifitra ahy. Io président Ravalomanina io tamin'ny 2002 ny tolona nataoko za mbola mitovy taona taminareo tamin'ny génération X. Nanontaniam président Ravalomanina izy zany Paolo ny tolona zany. Ko ny rariny sy ny hitsiny teto. Fa raha tonga teo izy tsisy ndray le rariny sy ny hitsiny. Zay daholo ny tolona fanaovana. Anontaniam Ravalomanana ny karapahan'ny frantsay azy rehefa namonjy ny Amerikanina. Anontaniam azy. Ka zay mihitsy. Ataovy zay ataonareo soloza président, ataovy tena vrai malagasy, raha zany ny tianareo. Fa kosa za tsy maintsy mitaky ny fahaleovan-tena izy. Fa aza tsembatsembananareo ny tololako salamitsy anembatsembanako ny tolona ataonareo. Io Alex io misy ny vokarama io no taranaky ny frantsay. Mba imagineo firy taona ty aorina voatery ny frantsay ny karandohan'ny mpanjaka gasy. Zany ry Alex de mahafaly anao. Mahafaly anao ve zany ry Alex satria anao fa misolelako amin'ny frantsay agny anao, misolelako amin'ireo vazaha mpanjanaka reo anao. Mahafaly anao ny mpanjaka be toerany lohany. Firy taona ty aorina zao vao nomeny frantsay ny lohana mpanjaka sy ny miaramilany anankiroa. Mahafaly anao ve zany? Ianao manohitra eto ianao irahin'olona hanenjika io. Mahafaly itsika ve zany? Zany ve ny toa hoe fanjanahantany? Ka enao étudier viza za. Manomboka mamoraka hoe zany tolona voatifitra tamin'ny androna Ravalomanana mbola boekely za tamin'izany étudiant.
tam 2002 zay no vao manomboka tonga saina hoe kaikaiky le zalahy ty kaiky olona mpitolona fa tsy nareo androany io nge de natao hoe mpitolona nareo mbola tsy voatifitra tamy tolona za zao ny voatifitra ny anareo mbola tsy ady mibasy fampitifirana fa nenay fampitifirana tamy 2002 fa zay fotsiny avelao ny olona koa hitolona avelao izy hitondra zay tiany hoentina fa aza mifanao anisaky nataoko fohifohy izy ty fa ohatrany lasa tsy raha vao tsy hazava aminareo ny tiako hiaviana de hanahirana tsy argument iny verao ve de tsara na enao nga manana professeur manana HDR habilité à diriger des recherches ry Alex Farma enao nga manana an'izany tsara fangaravatsy ny teny zahay de averinareo enandra ny anareo atolona lokaly no atao aveto zay tianareo atao premier ministre zay tianareo atao président tsy dirako fa ny any tolonako satria voafitaka foana atsika manova olona fa ny mpanjanaka mbola eo mbola manao manipulation mbola izy ny mandidy sy manapaka mbola izy mody mampitrosany avy teo averina tsy mena le vola fa mody ampitrosaina raha tokony ampitrosa arivo de ariary no mena non zany kosa fa tsy mety tsony fa mila miara mijoro tsika mijoro tsika de manomboka eo no zao alaiky safa seta itsony satria anao namany mpanjanaka enao tsy sentiment enao hoe zato taona teorina voatery ny frantsay ny lohan'le olona de enao mbola mpanampy frantsay mbola manenjika ny olona hiteny hoe meo anay ny fahaleovatena anay zanga hiaraka amin'olona salamo zany so ihany anao fa nanao compte fako raha hitako nitarenao zany de rehefa tonga ny fahareseko de enao tsy hiaraka tsy meko hiaraka hitehatehaka aminahy anao hoe azo le tena fahaleovatena hoe azo fa petsara velatsy manenjika taranaka ampaminany ianao ny olona miteny hanao zavatra tsara no enjehinao enao ny ry Alex fa niteneniko hoe aboa oeto ny halatra nataoko sy ny von'olona nataoko sy ny sisa ny fanodikodinana volam-panjakana tsisy satria tenin'olona ray roa telo manao compte fako marobe no narahanareo Paolo Olondratsy Paolo Pisolelaka sy ny sisy tsy fatanareo hoe miketrika any ambadika agny le olona hanavotana ny malagasy malahelo ny voaka malagasy araho daholo ny vidéoko hatram'izay fa za tsy manana hitadamo zany raha vao zavatra ampijaly malagasy de niteneniko teto ny divako teto fa za kosa tsy mahaporo anareo amiko de za tsy manonga mpanjakana satria fa nanongana indroa aho de mbola nanongana impiry mafy benge ny nahazo ahy convaincu eo tamy raha valomanana nanongana ny ratsiraka avy teo le raha valomanana nahavoatifitra naparatra saka nahafaty ahy ndray ny tsy nanaraka ny zavatra ny fanarahana hoe hanova sy hanao n'le zavatra nataony ele mandratsiraka de lasa iza nametraka ny raha valomanana ndray niady aminy tamy 2009 de izay hoe nametraka ny Andra Joel za tamy 2009 de zay tsy anonganako tsoliny Andra Joel fa vela hoe ho izy sy ny tantarany no hitsara azy satria ridicule be aho nanongana ny ratsiraka nametraka ny raha valomanana de nanongana ny raha valomanana nametraka ny Rajoel de mbola hanongana ny Rajoel hametraka aniza de nefa ny eo ihany no eo hay taty orina vo tonga saina hoe tahako zay tsy nanongana ny rezalahy taloha regny aho satria na izaniza ny tonga de manipulevandreo frantsay sy ny mpiara-miasa amin'ireo grave be tena hanakaiky ny le zany mety zany Freddy Beleger le panafrikanisme io tena hakekezina satria mitaky ny fahaleovatena tena izy fa ny atsika izake mitazona ny fiainana ara économique eto sinoa karana vaza izy mba gasy mba mahavelona orinasa eto tsy misy zereo ny vidiny lavanily avy amin'izy ny nahatonga vidy lavanily manenganiny io e mody sika zany zay anatin'le fitondrany Andra Joel ny nahatonga an'izany fa misy manipulation extérieure misy menace extérieure nareo nga mieritreritra fa tsy mahazo menace ny mpitondra antsika ny fandimby teto antanio ny raha valomany an'io zay napetraka hita amy 2002 iny nahazo azy antanio azy fa zay fotsiny manomboka ny tolona manomboka ny ady za tsy hiady amy malagasy fa hiady amy mpanjanaka fa tsy hiady arakery le izy fa are idéologie hoe ampy kosa zay ampy zay fanjanahana zay ampy manipulation
ampy ny fitrandrahanareo ny harenanay, ampy ny fividiananareo amin'ny vidiny mora, ny lavanilinay sy ny vokatra zay sarobidy aty aminay, ny vatonay, vato soa harokarofona, matoa mivoaka ny sokatra sy ny espèce endémique eto Madagasikara, de misy mandray anareo any. Ianareo vazaha mividy azy, raha tsy nividinareo, de namidy taiza moreo gidronay sy ny sokatranay sy ny harena zay tsy mana paharoa eto ambonin'ny tany eto Madagasikara. Misy complicité le izy. Matoa misy manondrana ny fanananay, de misy mividy nareo any. Misy mividy. Zana manasy anongampanjakana itsony. Satria fa fantako ny manipulation ny le frantsay sy ny mpiara-miasa aminy. Zasy anongana itsony. Mafy amiko ane ny voatifitra tamin'ny 2002 zany. Mbola étudiant zay tamin'izany, mbola boy kely. Fa babo tamin'ny resaky ny président Ravalomanina mino fotsiny ihany, de ndao tsika hanova, de natao le izy. Tonga teo moa izy, mivilambilana de mbola nandraikitra koa, niaraka amin'ny zalahy koa, nanongana azy. De tonga teo koa président Ndrejoel, de mbola votsika. Za zany fa saika tanteny, saika nanongana ny rajonary mampianina fa za sy nahefa. Teo mantsy za saika nanongana fa nitelo. Nitaritiny zalahy fa sy nahefa. Rehefa tsy nahefa de saika navoaka andreo 73 député reo teo ny anarako. Haiko misy zay raha matoa kery feo zay nanonona ny anarako. De saika ta préfet le problème. De mijanona nanomboka teo zany décidé tsy hanongana tsony. Fa hiady amin'ny tsy mety. Hiady amin'ny mpanjanaka aho zany fa za tsy hiady aminareo samy gasy eto. Satria tsy reveko le guerre locale. Fa leo ny international. De ny fitakiako ny fa aleovatena. Miala tsiny zareo mety betsaka nareo mieritreritra orindrasana olona hafa fa hafa be ny saiko fa matoa zany mbola mitsangana eto. Ny principe tsotra lohako hanapahana an'ity. Na de tsy ninakanina, na de nandeha tongotra, na de tsy nananinina, na de tsy nanana fiara, na de tsy nanana trano, de niezaka tsy nanao ratsy, niezaka tsy nangalatra, niezaka tsy nieboebo, niezaka tsy nanaporotra ny vahoaka malagasy, niezaka tsy mananimbazimba ny vahoaka malagasy. De zay mahatonga ahy lava velona, na de maro ny te hamely ahy fa tsisy ny hamelezana ahy, satria za madio tanana, ho velezina amin'ny fitsarana sisy dossier, ho vonoana, mba betsaka ihany koa ny ty ahy, hamisaviana, tsy mety, sy tratra amin'ny sy tafatelina poizina, de farany anaovana compte fako, de farany andevasana ny izy ma le Alex farma teo, de zay ny sisa no azo atao amiko, fa za tsy ananany gasy alahelo. Fa kosa raha ny alahelo nareo, za tsy manongana ny Ndrejoel, de malahelo avy mandrakizay fa za tsy anongana azy. Satria fampy zay ko mbana nonganako Ndratsiraka zay, ampy zay ko mbana nonganako Ravalomanina zay, saika tafiditra nongana ny rajonary mampianina fa tsy nanao tsony fa nanomboka tonga saina. De saoza mitohizako ny ahy, tsy manongana ny Ndrejoel, fa de io moa zany miteny David raha miaritra misy corruption, misy le roa ao, fa ny olona angely tena mpanao azy tsy tratra. Fa le mpiasa madinika ihany no karapahina sy gadraina, ny mpangalatra koa ihany no gadra, fa ny mpangalatra zavatra ngeza be tsy gadra. Zay nge ny olana nanitsika eto. De ny marina ihany ny disoana fa ny tena diso hamarinina, de zao tsika mitsotsoroka fa zany tsy ampiovana ahy. Efa mandeha ny tolona manomboka eto, mila fahaleovatena izy, mila fahaleovatena izy. Madagascar a besoin une vraie indépendance. Madagascar needs a real independence. Makasitraka tompoko lahy, makatelina ny tompoko vavy, ho ela velona Madagascar tsy mandohalika, sika tsy miamboa didy, tsy manilika andraikitra fa manao zay manandrify, zay falifaly, zay tsy faly, samy manana ny zavatra mahafalifaly azy. Fa ny ahy kosa manomboka eto de hanoratra amin'ny fiteny maro, tsy tsabatsabany izaniza, tsy anaovana ingérence intsony aty Madagascar amin'ireo rafitra iraisam-pirenena. Nations Unies, Union Européenne, SADC, Union Africaine, Commission de l'Océan Indien, etc. Ka dia
mazotoany samy mpitolona rehetra mankaheranareo zandry génération Z mitolona ataonareo aza entina makany mibavira satria zay koa de mbola hitolona raha tadidi fa nitolona ataoko sisy kasy zany sisy ninninna sisy olona tsy manatsiny hovakitranona voadorotrano sy ny sisa satria nitolona za olona fa grand maître amin'ny fitolomana nanomboka tany amin'ny université ka hatramizao de entiko amin'ny maha grand maître zay amin'ny fomba dio arahana expérience arahana ny fahalalako an'io mécanisme juridique international io de arahako amin'ny fahalalako ny mécanisme juridique nationaux de sisy kasy raha fa za handeha hivoaka eny hitondra ny olona mba hampiseho eran'izao tontolo zao ny fangatahako an'izay fahaleovan-tenatena izay de angataka manao taratasy ambony difforme amin'ny préfet de asiako ambany eo hoe raha misy kasy je suis le premier responsable satria raha misy hanao kasy zany de mbola le mpanjanako nanirako olona hanao kasy angamba fa za mino fa samy pays civilisé na la France na ny membre ny Nations Unies na ny membre ny Union africaine na ny membre ny Union européenne na ny membre ny SADC na ny membre ny COI samy civilisé tsika samy mahafantatra hoe droit anay zany izany fahaleovan-tenatena izy zany zonay your right de zay nanaovantsika azy de aza tezitra aloha fa zay mazoto zay tsy mazoto mipetraha tragno mipetraha fa zahay angataka ny fahaleovan-tenatena izy de aza zao te angataka hoe solo sahady le deuxième dirama mba ataovy gasy ranga de betsabetsaky koa ny tsy ho faly na ataovy an'io vazaha io fa mba ny dire ampitombo mitovy amin'ny karaman'io ny mpiasan'ny dirama zay koa aza tonga zany égalité de traitement samy mpiasan'ny dirama ranga de ny sasany comme amin'ny dollara be de ny sasany ariary gasy zay mbola trany midy ty ampitombo daholo motivé ny mpiasan'ny dirama eka valy Ilze Parse zany tam'izany andro zany niteny hoe zany ho anao préfet ny Ilze Parse fa nataon'zay la ho vazivazy le izy izange le zany e valy le nitondra le taratasy aterina amin'ny Emmanuel Macron tao amin'ny consulat de France amin'ny ambassade de France vereniny anay vo sy tandroany ingy zany fa zavatra fela be mbola any ny film mbomeko anareo ny film nandehanako tao saika navoatifitra tamin'ny ambassade teo nitondra le taratasy avereny le Ilze Parse fa misy asany tandroany génération tamararaiky tsy mahafantatra iza zaty iza ny firy ny tolona nataoko iza rapolo zay ngy le olana fa misy koty vaovao le jeune nareo ararotin'zay la hoe rapolo piso lelaky igny rapolo zao rapolo misy ny tena de nitadiavina am'izay momba sisy ninninna mbola tsy nangalatra mbola tsy ninna hatsemboako ny ainako de diso hevitra de zay de nitsabako am'izay tanareo zao mbola marobe ny mijery mbola miditra am'ty zavatra ty na de fa marina fa lava be tsy misy ambiguïté ny zavatra ndireo katrizay rehefa napoizy zao situation zao namana Michel oui matoanao mitagena ange namana Michel fantanao za fa olona mahitsy fa zay fotsiny diso aminareo raha fa tsy manongana ny rajel de diso zany j'assume assumeko angela izy satria za tsy nanongana tsony nanomboka tamin'ny hera-jaona ramampiana zany tsy nanongana fa hadisoko no nanongana ny ratsirako hadisoko no nanongana reo valomanana mais akory pa zay mba mahalala madiso raha fa tena olona manana vision diso satria heveriko avy amin'ny ratsirako ny nampahantra ny gasy kay ny mpanjanaka heveriko avy am'reo valomanana zay nisy promesse ny tamiko hoe tampandroso nefa tsika tsy nandroso hay tsy diso raha valomanana naongana io naongako za zany tanatiny hay le mpanjanako ny manao manipulation tadidiko président raha valomanana le niady tamin'ny James Bond le solotenan'ny banque mondiale hoe raha fa tsy anome volanareo de za miateto nanomboka tao za mbola nirevany raha valy mbola tsy nanongana azy raha valomanana rery nahasana maly banque mondiale teto miala teto izy misy an'izay James Bond zay raha matadidy tantara anareo troasiny raha valy teto James Bond satria atero meko tsy meko sala mitsangamemitra sala milelonjazany fanomezana le vola
tsy maintsy mitadiavana zay le James Ibrahima. Inareo nefa ametraka mpitondra vaovao de ho hitatsika eo raha anaiky ny mpitondra vaovao nareo. Tsy droit fondamentaux zany na io manao grève any France sy ny sisa io. Mangataka autorisation foana. Raha nianatra liberté publique ianao de tsy maintsy misy maintien de l'ordre. Aza diso am'zany ry James Ibrahim so de sahirana. Hoe androany ianao miteny droit fondamentaux sy droit fondamentaux ny midina eny andalambe fa réglementé par la loi. Réglementé par la constitution. Pampianatra publiciste zany miresaka aminao ito. So de ho disiko mahazo fitondrana eo anao. Na ianao ny ministre ny tany de mokamoka anao zany hoe mambanaka ny fa afaka mirotsaka eny daholo. 2 jours anao de tsy etsony. 2 jours anao de tsy etsony raha manao an'izany. Aza tanao zany aza miteny ny zavatra tsy ho tanterahina. Hoe droit fondamentaux ny mirotsaka andalambe ho anao. De tsy angatana autorisation. Mba tiako anao ny ministre ny tany. Na tiako anao ny préfet eto. De ho fantatrao tsara le izy. Aisy droit fondamentaux le izy. Fa ny droit fondamentaux c'est droit de la première génération, droit à la manifestation. Fa mbola sy première génération fa droit à la vie ny première génération. Ni droit de ne pas être torturé. Zany ny première génération. Io samy fanamborana samy dokotra fahatany eto Madagascar io tsy azo atao. Zany ny droit de la première génération fa tsy zany hoe mirotsaka ery zany. Fa mila mifampianatra tsika manomboka am'izao satria zahay manana ny priorité nay sy ny zavatra eritreretinay de ny hazahoana ny fanjana amin'ny fahaleovan-tena izy de ny anareo ataovy le préoccupation nareo hoe manolo mpitondra de samy manao ny azy. De rehefa any alohaloha agny mety hitambatra ihany tsika hoe hay marina le tenen'le zalahy solaloha be volombava igny. Fa somary nitariko le resaka mba ahafantaranareo iza marina. Inona ny fa vitako teto de maninona tsy manaiky hanao tsony satria na iza no hapetrako eo de raha mbola eo ny mpanjanaka de mbola miverina zao combat zao. Zay le olana. Na iza napetratsika eo tanora repretan'ny razana de raha mbola misy ny fanjanahantany mbola manjanaka mbola manao manipulation ny aiza mo ny ao France ao ny fanaovan'zala Côte d'Orsay. Quai d'Orsay sa Côte d'Orsay mo tsy hainy lotsony. Zay fitenenany tambany volo azy Côte d'Orsay. Fa Quai d'Orsay izy io Quai d'Orsay. Raha mbola ny ao ny manao hoe rano nanao tao PM rano nanao taon'izao de ziloma de mbola miverina après 10 ans. Raha fa manomboka tonga saina le mpitondra hoe zay rangabo tena mila an'izay fahaleovan-tena izy de fa raikitra mandehany satria tsika mampiasa an'le Canal Plus. Mandeha am'izay le vaovao France 24 manomboka am'izay izy tena mahantra tena défavorisé tena zao ny malagasy nefa avy am'zareo ihany le izy. Mamoaka ny Banque mondiale sy ny FMI zao ny rano Madagascar nefa izy ny nampitrosa vola. Le vola pitrosainy izy ihany miteny azy hoe tsy mahazo manao recrutement zao nareo tsy mahazo manao an'izao fa tiano ataovy. Nalefa ny plan de redressement ny JIRAMA tokony nanomboka amin'ny mois de mai sika zao fa mois de septembre jusqu'en 2028 io mbola tsy natosany ny vola. Io ny délestage ny tohy ny jabaka le mpitondra malagasy zay ny fendrifendroany tao zay ko zay le izy voavy namaky le plan de redressement ny JIRAMA tena namaky azy aho hoe hay tokony fa nanomboka zany tokony fa sisy tsony délestage raha io vola tokony débloqué ny Banque mondiale CFMI io no tena débloqué ny mara. Io JIRAMA ny tarika korotana eto isorana koa ndareo JIRAMA fa avy aminareo zany mahatonga sainan'le tanora sy mahatonga ny gasy hitaky ny fijaliana. De raha hiteny koa zany nareo mpitondra am'izao fotoana zao hoe tsy nanoro hevitra avy aho nanoro hevitra aho de isy tena io fa hiala le ry non nanoro hevitra manana preuve marobe aho nitaratasy ny soratako sy nitoro hevitra nameko andreo fa tsy nihenoana aho fa zay tsy midika hoe hanonga anazy ana tsy nihenoany fa samy mijinja zay nafafany ho aho
samy mijinja izay nafafiny. De za mbola omena tsiny zay torohevitra nomeko zay araky ny fahaizako rehetra tsy mahatonga andro manalina. De ho tenenina hoe Paolo ny rasaina. No. Fantan'le olona zay nampinina fa tsy ny haino hoe nanao soa taminy aho nanampy azy. Ary tsy nanongana azy. Satria mbola tanora ny tena tamin'ny 2002 de nafana fo de niady amin'ny amiraly tena nanao viverniaiko aho. Satria veriko avy amin'ny amiraly le fantrana hay avy amin'le mpanjanaka le fantrana. Mbola ianao zela de alefa Paolo, alefa commandant Jalody ny anarako tamin'izany 2002 zany, commandant Jalody nisalotra anaran'arabo. Tena mitaritola andray basy combat voatifitra azo sambotra torturena ampijaliana dorana tafaporitsaka zany daholo le tantara. Satria nieritreritra hoe zay avy amin'ny président Ratsira pensionna amin'ny fahantrany malagasy nefa ka tsy avy amin'izy io fa avy mpanjanaka avy amin'ny manipulation avy amin'ny zavatra tsy ataon'le mpanjanaka atsika. De tonga teo koa président Ravaly de nandeha angele izy 2003 hatramin'ny premier mandat nandeha tsara rehefa avy mibrioko amizay koa natakalo intérêt personnel koa ny intérêt général de tao de nifandona tao de indray koa zahay hoe inao paranga président zay de zay fa voatifitra taminao tamin'ny 2002 de nao koa tsy raikitra koa nanongana ny Ravaly. Tena ifonako mbola velona Ravaly ifonako président Ravaly hoe fe tokony ifona koa anao avy aminao koa tsy nampandroso zay nanonganana inao koa tsy nandroso koa le tanana. De tsaika tafiditra couloir koa tamin'ny président Ery Jonor Mampianina fa misaina tamiko de jamais 2 103 de 4 sy ny sisa de nanomboka tao nanapa-kevitra hoe tsy manongana tsony fa miady amin'ny tsy mety de manohana zay mety de zay ny tsy tiavanareo ahy io za tsy manongana. De za nianatra manana ny corps misy de tsy maintsy mahita asa foana misy poste foana na iza eo de zay no verinareo ahy pisolelaka nefa tsy koa izy moa za mpiasa mpanjakana administrateur civil efa 4 étoiles efa plafond zao ny grade de ça c'est na iza no tonga de tsy maintsy honomeny zalahy eo directeur na de chef de service de miasa zany le izy ka de makasitraka atsika mbola misy tiaraha koa nenareo de vao maiky manoko ao zany tohizako le satria mitsofoka mirega mijery nareo nefa lera zavatra fa lava be de zay mananatra am'zany reo aza atao fahavalo za tsy olondrasy teto za tsy nangalatra teto tsy nanodina tsy nanovany volamena obolongam-by aho tsy nanondrana maki na sifaka na sokatra fa za tsy miaro ny rajoely laho fa za tsy manongana azy ninona ataonao za tsy hanongana ny rajoely satria nifinidim-bahoaka nanomboka tamin'ny rajonao mampianina nge za fa tsy nanongana de hatram'izao fa le roa lahy tao miteneniko za nanongana amin'ny président Ratsiraka sy nanongana amin'ny président Ravalomanana zay ny fa aty arina zany za fa doctorant zao nijery le géopolitique nijery le sekeln'le mbola néocolonialisme zay vao tena hitako disy sika rangany nanonganongana ny présidentsika ny fandimy teto hay le izy le mpanjanaka misy manao manipulation tsika mangalatra ny harena atsika sy manao didijady no sady tsy manome le vola mpanantenainy tsy manome le tsy manatateraka le promesse tsy manaraka le principe hoe pacta sunt servanda de lasa tsika samitsika foana fampikarapaky eto tanao zao de tonga koa zao avy eo koa misy président hafa vaovao sy ny piramisy afaka 5 ans koa sika na 10 ans de fandoboka raha mbola velona amizay de tadidinareo zay le nitenen'le zalahy zay nahatonga ny président Ratsiraka hoe fohazo aho rehefa mandroso Madagasikara i secret ny président Ratsiraka zao avokako zao hoe ho fohazina amizay izy raha resitsika ny mpanjanaka io satria handrositsika raha vao maharesy mpanjanaka mitovy amin'ny Burkina Faso mitovy amin'ny Mali mitovy amin'ny Tchad mitovy amin'ny le olona fa misécarté am'ireo mpanjanaka reo zay nge le secret fa itsika zany imehezatsika persona amin'ny président Ratsiraka ny tena fohazo rehefa mandroso Madagasikara satria fantany fa
raha zao mokondoan'ny génération tsika zao sy afaka sy mahasahy ady satria mpiasara velantsika sy mahasahy ady amin'ny mpanjanaka, sy mahasahy ady amin'ny frantsay, sy mahasahy ady amin'ireo système impérialiste reo magnabotra antsika reo. Tsy asahy hitady firenena hafa iarahana miasa ankoatran'ny la France. Tsy asahy sika hitaky hoe ndao hiariasa amin'ny Russie, ndao hiariasa amin'ny Chine, ndao hiariasa amin'ny Japon, ndao hiariasa amin'ny Allemagne. Zay n'antsona hoe coopération bilatérale entre deux pays. Fantany président Ratsiraka isika fa marobe no frantsay fa miafina, marobe no nationalité étrangère fa miafina ambadimbadika ao aby. De zao vao amoaka zavatra aminareo satria fa tohizako ihany de zay manana megady mihenoa zay sy manana de fa viloma. Fa ny ministère stratégique rehetra de raha sy misy accord ny frantsay de tsy mahazo mipetraka ambonin'izay eo anao. Fa sy teneniko le izy, teneniko fotsiny ministère de souveraineté et stratégique. Raha venao zany tsy mahazo avaliny Quai d'Orsay de tsy enao mihitsy ho ministre. Za zao de tsy ho ministre satria za fa namoaka fa manao combat amindro zalahy. Ka igny zany vie privée n'igny, c'est un choix personnel igny namany nangataka nationalité izy. Raha za zao koa mameno nationalité américaine de ataonao handaho. Tsy aleoko mipetraka any Miami, any New Jersey. Mba hitsangatsangana hanao iloka any aiza moa letana filokana be raho ao États-Unis d'Amérique ao. Na za zao menan'izany satria tsika mijaly tsisy hohanina fa firika ny gasy mandeha any andafy agny mangataka nationalité. Maro ange tsika mangataka an'izany satria fadiran'ovana antsika eto mahantra. Jereo man tantarain'le sipakely gasy hoe hivoaka Maurice, manana mbola eo amanginy havany misy vola misy inona aminazy de i Maurice kely io aza mirefolenao satria anao tsy manana indépendance, tsy manana azy ndamosina de refoleny. Firy nefa ny Maurice anina mirenireny eto mamiravira vehivavy eto maninona na ny fahefana irefoleny zany tsy ananatsika satria tsika inona mpiatsara velatsi de mpiadetrano de mpanenjika elita. Mbola ny mpanjanaka raha vao misy elita gasy de ny mpanjanaka ny mampanenjika an'igny hoe éliminer vao amin'ny Facebook eo. Jereo manahazo an'le zalahy ray brisy mahay makasika ny vatotsy ny ao ambanin'ny tany de jereo nanaovana azy clique fotsiny tamin'ny Facebook mody anagnan'olona trosa. Ina dirany trosa ny maministra le olona trosany andafy Las Vegas nama merci beaucoup. Jereo nanimbanany brisy nalahelo za tamin'igny ministra andro raha izy de nitenena nanan'olona trosa gasy any te manana trosa azy gasy any andafy episloky sy ny sisa nefa bandy kely mahafantatra ny harena rehetra ao ambanin'ny tany gasy ao mba hotrandrana hampandroso. De naborosena vetivety eo nomination le ministre ny minina mampalahelo ange zany fa isika tsy te ny zavatra maro so de vonoanareo tsy lera gasy any eny hafaty fa tsy le olona angatahako ny hedivako amle fahaleovatena tena izy. Zao nareo vao manomboka mahafantatra amle vidéo lavabe ataoko hoe zany ny anatin'ny saiko zany ny tolonako. Fa tonga de fotsiny enao miaraka amin'ny Rajoel, enao tsy manongana ny Rajoel de diso anao. Non, c'est un choix, c'est mon choix. Diso ve zany tsy niaraka amin'ny 73 député nanongana ny Rajao Norimapianina hoe miala Rajao mialatsiny amin'ny terme son excellence président. Zany tamin'igny président Rajao Norimapianina nitaominy zalahy zany tena olona mpanozonkozona fitondrana rehefa satria tsy ny raty ao deux fois nanongana de ny réussir daholo fa tsy réussite zany amiko échec. Hay ny mpanjana tany le occidentaux reo ko nagnamerde teto nampahantra ny vahoakako nampahatra ny malagasy malalako sy ny tanindrazako fa tsy président Tsiranana na président Zavelbera na président Ratsiraka na président Ravalomanana na président Rajao Norimapianina siry zalahy fa ny mpanjanaka. Nareo nga tsy malala fa misy promesse avoakany Banque mondiale tsy nefa omena fake omena ino ny Union européenne avoakany dala izy raha sisy loana amin'ny premier ministre zay ny condition grave benky. Tsy
tsy voakan'zalahy le izy de nefa izy miteny amle président sy ny premier ministre sy ny gouvernement malagasy ty ntarem-bola omenainareo zao euro zao millions d'euros tsy abokiny enao falifaly manao kabary amizay nao tao amboarina ny ary satria fantanao ny dikany hoe ohatrinona zany millions d'euros zany rehefa mivadika vola gasy anaovana foto-drafitrasa enao amin'igny miteny tsisy zany natezitra ny ravalomanana ao mialatsiny dada natezitra anao tadidinao zany atsonao tamizay indra mandeha zay enao tezitra tamy James Bond satria za tamin'igny protocole ny premier ministre be mananjara de naheno le resaky tao enao ny sofy igny dada tamin'ny andro he miala teto ny banque mondiale rehefa tsy anome vola zay ny mampinamana nesy dady zao fanaovany dady ana polopolo iny aiza le polopolo iny zany tsy fantanareo tanora taty orina fa tonga de tenen'olona fotsy misy olona mantsy matahotra hoe raha vao za mitarika eo de rotaka ty fa za sy anony zany tena za miteny aminareo raha vao za mitarika tsy maintsy mireusir fa zay ny tsy anaovako azy io satria sireo mpitondra malagasy reo no fahavaloko izy hono mendrika PM raha vao olona tsy afaka hitenira tety ny mpamatsy vola ho azy amilatsaka PM satria tsy kanao redressement olona mahafantatra ny géopolitika mahafantatra ny roa azy amin'io système monétaire international io sy ny banque mondiale sy FMI zay ireo bailleur traditionnel reo de olona afaka manao flexibilité tsy afitahorina hanao coopération bilatérale amina firenena matanjaka vona tonga de manampy atsika de zay moa tsy nanomezako tsinindreo mpamatsy vola reo hoe raha vao miasa amy Russie ohatra na Chine directement tsika de tapenana ny fampitosana vola de raha tsy manana premier ministre hanao négociation tsika hamafana trosa satria trosa io no antsona hoe fanjanahantany de ça passe pas tsy mipasy io zany le izy secret daolo angeny avoko amitsika zany amy relation internationale secret amina resaka fitondrana firenena secret amy resaka zava-misy aty amy firenena afrikanina ary combat tena marina zany antonio raha vokatsoa combat anga izy io za zany eo milaza raza ferson nyanekeko aza 50% ny financier ny banque mondiale ny fianarany andra tany Japon satria promotion nahitany promotion zandrinay kely tany fianaratsoa izy zay fotsiny a 50% ao raha atao PM lazaraza ferson de ekeko a 50% satria izy mahafantatra ny roa azy ny banque mondiale sy ny FMI satria bandiny banque mondiale tao izy fa rasy hisolelakeo zay koa netahoriny ny tompotompoky de raha ilaza mety tena mety izy moa soratanareo de manambara ny avis koa ataony avis io izy ao ny laza fa zay fotsiny atahorako olony banque mondiale izy de sao de izy ndray no sy hamaly fa zao tandremo kosa sao de hanao rapport de force amireo mpamatsy vola sy ireo firenena avy inivelanireo raha mbola tsy vonona maty tsika menakavy fa kosa droit absolu tsika zany vraie indépendance zany zay nitakeko azy io zany tsy midika hoe hiady amy frantsay na hiady amin'ny union européenne na hiady amy sadec na hiady amin'ny union africaine na hiady amy système des nations unies tsika fa kosa manana souveraineté tsika de anjaratsika misafidy ny premier ministre anjaratsika rehefa tonga ny fifidianana mifidy ny président anjaratsika ny manendry ny ministre rehetra zay hitondra ny Madagasikara fa tsy iry zalahy avy andafy agny miteny hoe iry mirokoroky de ry mbalama voly de ry mirolera ry ihany no ataovy eo zay zany le izy inandray ny fahitana azy zany efa te hiala mbola metrany zala rehetra antanena inandray ny fahitanao ny teny folo maly reny mampitony ny firenena ve amiko aloha misy zavatra tokony ampitony fa kosa tsy tokony promesse tsony tsy tokony fampanantenana tsony fa tonga de ataovy ny action za zao manana vahaolana satria za mpianatra ny université taloha mpianatra ny université mpanjakana maharary zany sisy jiro mianatra zany de maninona kay raha tonga de manao solution terre tsika président mba hisovena ny fasy ny université mpanjakana mividy groupe N tonga de groupe ngeza be mahazaka ny Akatso mahazaka ny université ny Toliara mahazaka ny université ny Tamatavy le université le taloha aloha ny tiako tenenina
de Atsiranana de Mazenga de tonga de groupe mahazaka andrizalahy de mandeha malakilaky sika manao appel d'offre hijery bonbonne ngeza be hanapina tosika ny rano jirama tsy ampy io satria ny mpianatra ny hoavin'ny firenena io tanora io de manao bonbonne maro be koa tonga de tantantantantantantan de tsy tapaka jiro sy rano ny mpianatra aloha vita zay une semaine ny vidy groupe andro ray ao misy amy fraise ao misy tsy haiko natosaina na inona de anjaran'ny ministère ny fampianarana ambony sy ny université rehetra n eto Madagasikara ny président université n no mba manao anaty budget le carburant aloha mandrapaha pandehan'izay groupe zay ray faharoa efa tsika manana système vary mora ihany président mijaly io mpianatra io tadidinareo le resaka hoe société sy raha gnanareo zay mbola société sy raha fa nanay sakay be le mainy dirany de mainy voahany io nenay tao fianaratsoa io no mora tao ariary zato tonga de tsy laninao sakay be nariary zato de voany mogny amizay no mbotsibotsina fa zay taloha kosa mahala ny fahatapahany jiro satria zay nampiasa résistance afaka mahandro kabaro 5 kaboka de anatin'ny herinandro tsy mahandro tsony fa atao besira sy ny sisa de izay aloha zay groupe n zay aloha atao malakilaky apetraka amindreo reny voaparitany ny université reo de bonbonne malakilaky zay fournisseur mahavita an'izany vita 2 jours zany vita une semaine le rano de mba afaky soulager aloha le mpianatra de le vary mora sy ny menaka mora sy ny sisa mba imagine anareo ohatrany moa ny bourse ny mpianatra amizay mbola tsy azo koa de asena tsena mora isaky ny université atao rapide be zay anatin'ny cité agny fa za kosa mangataka zay tena mpianatra amizay mipetraka amin'ny université isorta daholo reo olona mpijirika sy olona mpivarotra rongony sy ny mpivarotra toka sy ny sisa afaka misotro toka nareo zany fa miala tamy cité tao de milatsaka kelikely ambanimbany aty misy zany daholo ny zavatra tokony atao malakilaky hoe avelao hipetraka manokanao amizay ny mpianatra fa ao nefa misy olona tsy mpianatra de any misy zanak'olo avy any ambany volo mipetraka lavitra éloignement mantsy ny critère fanomezana trano logement io de le olo avy ny lavitra tokony hipetraka agnatin'ny cité universitaire sy tafapetraka ao satria fa misy olona fantatra fa 50 anaka ao mipetraka ao foana de sy zany ho inona fa zay ny hainao ahy teo angamba na mpitondra na mpanohitra na mpanao grève na tsy mpanao grève mety fa nanahazohazo fahalalana ihany de zay le Paolo fa zavatra hafa novizina aminareo tanora io hoe piso lelaka izao gauche et droite fa zasy zany zay olo avy any ambany volo agny nareo aza mihomera mahafantatra ny tantarako hoe miditra première année andrainjato za vao menatra manao kiraro de nanao répétition aloha mandritra ny une semaine nganatra an'le kiraro satria misy profinay zay tsy mahazo miditra ao anao raha vao PNU zay PNU foana hatramin'ny classe de terminale de amizay le kiraro nanaovako voalohany koa mbola fripe teny ambony teny amin'ny fivarotana fripe any venération de nasisika ny tongotra fa mivelatra sala amizao tsy fantako tsonina amin'ny pointure koa tsy fantako na 44 na 43 zany daholo ny zavatra mira resanana aminareo akizy maro neny nahazo fa mba nanana chance nanana persévérance ianao nianatra de nanao concours de afaka de zavatra sala amizany tokony zany no ifandimbiasantsika génération satria zay génération X de nareo génération Z de mbola misy tatenatenany tao izany tokony tantara ifandimbiasantsika fa tsy tonga de hoe io fa piso lelaka io fa tonga de takeo anaovana compte maro be sy ny sisa zany sy solution ry zareo nareo ngaraha fa génération hoe mitondratondra de ho éliminer vanareo zany génération nay zay na zao mbola tsy ampy 50 ans daholo ny akamaroany génération X de ho vonoanareo zany zahay sa atao aiza nefa mba izany génération tolona tetrana nge zay fa tsy mahafantatra ninina fa raha ilaina avy ny gouvernement d'unité nationale ilaina le izy fa kosa tokony elitany faritra elitany faritra raha ohatra ka atao national zany raha samy akana ministre daholo ny isaky ny faritra de aleo le tena elita le mahay fa tsy le olona hanangana secte ndraiky avinavina sy hibongabonga koa ho fiteninay zay olona mba intellectuel de olona flexible fa mila tambatra ny maha intellectuel anao sy ny toetra sy ny mission ataonao vis-à-vis ny vahoaka io anatin'ny gouvernement teny hoe marobe ny mahay tao fa misy toetra anaty fumé tsy mihainy tsy manana capacité d'écoute etc zany zavatra zay nilaina le empathie zany raha sahala amizay zany iainan'le fijaliana tany amin'ny université de mahafantatra ny fijaliana mpianatra tanareo za tsy manohitra ny grève ataon'io
Nijaly zay fa ambony fijaliana iny fijalian'le rony. Nijaly zay satria zay anaky tambany volo kambody fa tsy mitovy ny fijalian'ny mpianatra amizao. Mafy loatra le tapaka jiry tsy afaka mianatra. Zay anaovako sosokevitra amin'ny président république hoe groupe rangaha groupe ngeza be mahazaka ny université an'io aloha ataovy malakilaky. Atao malakilaky izy. Atao malakilaky le groupe. Za tsy afaka manao conseil namana. Za tsinitsinina zao fa enjehina fa niamanana tolona hafa aho dia amin'ny fahaleovan-tena izy no tena idivako. Fa tsy raha manjary ataony zalahy hoe zay ny janonana foana io tsy tenenan'io zay ny fa tsy manao ratsy. Fa misy zavatra maro be afaka reniny dia misy solution afaka tolotra. Afaka tolotra fa itsika no mifampikapa. Tsy haiko izy loatra moa zany tena mikapa anahy eo fa misy compte vaovao 500, 200 ami eo zany hoe zavatra ny foronina il y a 2 jours, il y a 3 jours. Tsy haiko tonga dia naninona zany katsakatsanana dia eto za zany anao miakolopa aminareo avao koa malagasy. Raha tsy ny fanonganako ny radio ny mahadiso azy sy maharatsy ahy fa tsy hoe zanangalatra na zanamon'olona na zananodikodina na nanova volamena ho lasa bolongam-bato. Fa raha za tsy manongana ny radio zany hadisoko dia j'assume diso zany. Fa diso tsisy dirinareo ny fadisoko fa zay zany diso raha zay fadisoana anatin'ny code pénal sy anatin'ny baiboly ao heloka zany tsy manongana ny radio dia heloka meloka ao zany. Kanefa tsy ampigadrina tsy afa zay satria tsy anatin'ny fehezan-dalam-pamaizana. Raha fa tsy manongana ny radio dia rehefa manoana ny radio dia criminel. Non, za tsy criminel, za tsy nangalatra, za tsy nanao ninina. Fa mbola ho avy koa nareo mitolo leo dia hiasa ianareo, hiasa iaraka amin'le olona nitolomanareo apetranareo. Dia manomboka raha vao tsy mahomby le olona zany dia masaha anaiky ve nareo fa diso? Masaha manaiky ve nareo fa diso raha tsy ahomby ny olona zay eritreretinareo hapetraka eo? Dia eo nareo veverinao amiko marina le nitenen'le zalahy lava be teo ndray mandeha tena naovany direct. Za mantsy lasa mandatsa raha hoe teny passé ny zavatra lasa mandatsa an'ireo olona reo. Zareo tsy mifandatsa satria tsy fantako ny hoaviko. Hoavy ny saina aloha. Io zao dia misy mikakakaka dia ianao defaze anao dia lasa mikakakaka satria nanenjika ianao fantanao amizay ny misy ahy. Fantanao ny toetrako, fantanao ny nataoko dia ikakakaka iny zany ny sisa araka ny hirany besa hehy no ampingety miady. Zay nga fa lasa lava loatra dia misy olona tokony hanaraka an'ity fa lasa lava be ty dia tsy ho zakan'le méga fa maro be ny zavatra tokony hovaina eto. Ohatra io resaka pré bancaire io grave be ny intérêt banque eto Madagasikara rery ihany no tafakatra 12% zany. Dia misy olona zany tsy nandefa saina lavitra be tanatin'le korotana fa nisy olona mitante handroban'le banque. Message iny ry zareo banquier. Message iny fe trop loatra ny zavatra ataon'ny banque sy ny fampindramam-bola tsy haiko inona moa ny tsy fantako. Grave be message iny. Dia misy olona tsy mandefa saina lavitra be loatra tanatin'le korotana fa misy fivarotana zay marika mitovitovy no voaroba sy voadoro. Zany ny antsoina hoe guerre déloyale, guerre commerciale déloyale. Misy guerre commerciale dia nirahan'zalahy olona ny concurrent potehina. Fa raha tena télé sy ny raha ty dia afaka ny valapatra na face à face na tsy haiko conférence. Fa tadidia fa zany daholo ny zava-misy. Hoe mandeha loatra nivarotra ny anona, ny marika anona dia karapaho. Fa tsika moa zany samy anatin'ny fo mafana dia hoe noana ny gasy dia mandroba zao hoe dia mandroba. Misy karazan'olona maro be mamaky fotsiny izy dia miala dia banaka le izy dia mitsofoka le vahoaka noana maka an'le zavatra. Mila mieritreritra
satria zay tamin'ny fatanoranay tamin'izay mafana fo de tratran'ny piège hoe ny mpitondra no mandreraka ny Madagasikara tsia mpanjanaka mamono antsika io de misoasoava antsika manakavy fa de manomboka ny tolona efa natao ihany moa izy io de arefitra amizay satria tokony mirefitra satria sao de voafitaka reto zandrikely mitolona reto hoe hanova mpitondra fotsiny fa tsy hiala mpanjanaka de mbola miverina ro zandry tena miverina io tena miverina io raha mbola tena miteny aminareo zandrikely génération Z za génération X miverina io amizay fotoana zay nareo mety fa 30 taona amizay de taitra amizay ina mbola mirotaka nataonay iny zany mbola izy ndray ty no antotahan'olona anay aty 10 ans après satria mbola eo le mpanjanaka zay ok